Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alarobia fatelopolo ny volana avrila 2025. Ry ava-malalo amin'ny tompo, anio aho dia anomboka anao ten'Andriamanitra famparizana foy eto amin'ny YouTube izany. Indraindray ngamba ny foy, indraindray ngamba ny lava le izy arakaraky ny fitarian'ny fanahy masina. Satria tena tsapako fa ilaina izany satria maro be ny olona tena hoe tsy mipratike ny ten'Andriamanitra amin'ny fiainany, tena hoe tsy mampiasa zany ilay ten'Andriamanitra amin'ny fiainany dia lasa diso lalana. Tena diso lalana dia tena mampalahelo ny fanahin'ny olona izay lasa mbola miaina ao anatin'ny fanao zao tontolo zao ihany nefa ny teny hoe kristianina ary koa zany manaraka olona. Ka anio zany dia misy zany ten'Andriamanitra zaraiko eto ten'Andriamanitra izay tao anatin'ny fotoam-bavaka ny alatsinainy alina na ny alarobia alina izany ny amin'ny gropy fivavahana ho avy Jesosy Kristy Tompo zany. Dia io zany no teny indraindray hoentiko eto. Dia anio zany hitondra ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina zany tamin'ny alatsinainy voalasa teo zany. Dia io teny io zany no hoentiko anio ho ampaherezy ny fanahy masina anareo eran-tany satria za dia fitaovana fotsiny ihany eto ary izay tiany ambara zany no ambara, tsy nanomana mihitsy ahako satria zany no fampianaran'ny fanahy masina fa ny ten'Andriamanitra le taon'ny loko dia izay tiany zany ambara no ho ambara. Ka manasa anao aloha zako hiariva vaka amiko alohany hanambarako ny ten'Andriamanitra izay tiany ambara amintsika zany fampaherezana na koa fampibebahana ho antsika tsiraray avy. Hiara-hivavaka isika tompoko. Jesosy mankasitraka feno satria ianao tompo no afaka mampahery anay Jesosy fa tsy ny olombelona mihitsy. Mangataka aminao Jesosy amin'izao fiandohany izao fampaherezana, fampianarana, fitantanana ny zanakao tsiraray avy izao any an-danitra Jesosy oka ianao tompo no handray ny kontrolan'ny tenako manontolo, oka koa anao handray ny kontrolan'ny tenany zanakao manontolo Jesosy oka ny fanahy masina no hiasa aminay satria mandalo ihany izay ety. Ka mitenena tompo, oka izay tianao ambara ihany no ambara, oka izay petraka eo ambavaka ihany fanahy masina no ambarako eto. Ka oka ianao hikasika anay tsiraray avy, izahako aloha izay mizara satria nofo ihany olombelona ihany koa aho, ary koa ireo zanakao rehetra izay miaino, amboary izay amin'izay tandrify anay tsiraray avy, araka ny teninao izay omenao anay eto. Dia ny voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako, ny asa maty satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany hanafika anay, ny fanakorotanana rehetra any amin'ny toerana misy ny tsiraray avy, na tia amiko izay nambarany teninao, dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta izany, potehako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevona mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, ka mivelan-davaka ny asa maty satana rehetra, dorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevona mandany ny fahavalo rehetra. Ka oka ianao tompo andrakotra anay zanakao tsiraray avy amin'ny ranao soa, oka ny fanahy masinao no hiasa aminay, ka mitenena fanahy masina ho fa miaino anao izay, misaotra fanahy masina ho ampianaro izay, ny voninahitra dia ho anao Jesosy irery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria satria anao ilay Andriamanitra tokana, ilay alfa sy omega, ilay fiandohan'izao tontolo izao ary mbola hiafaran'izao tontolo izao ihany koa. Ka misaotra Jesosy aleluia, amen. Ry ava-malalo amin'ny tompo, ny ten'Andriamanitra zany izay nomeny fanahy masina zany tamin'ny alatsinainy lasa teo dia atao amin'ny bokin'ny Jaona 5:. Oka mihitsy ianao handray ny ten'Andriamanitra raha misy baiboly any aminao raha tsy manana moa ianao dia tsara zany ianao manana baiboly satria raha tsisy ten'Andriamanitra any aminao dia tena ho sahirana ianao satria tsy afaka ianao halala ny marina. Fa manjary hiaino olona fotsiny ianao nefa tsy hamarinonao anatin'ilay ten'Andriamanitra ilay izy hoe vakinao hoe io marina ve ilay ambaran'ny ten'Andriamanitra, ambaran'io mpanompon'Andriamanitra io na tsia. Dia oka anona ten'Andriamanitra mihitsy ianao ary zava-dehibe dia baiboly taratasy satria ny telefona misy ny fotoana izay tsy ahafahanao mampiasa tsony ny telefona. Tsy ahafahantsika mampiasa tsony ny telefona satria ny telefona dia indraindray ohatra hoe lany batterie na koa ohatra hoe simba ny telefona dia ho very amin'izay koa ny ten'Andriamanitra na ohatra ka hoe misy mba efa azonao kely
nefa ny tsy nifantoka tsara tao anatinao ilay teny raha ohatra ka nadikanao. Dia hovakintsika zany ten'Andriamanitra atao amin'ny bokyny Jaona 5:1-telopolo zany no raisintsika ka hatramin'ny 7:70. Fa afaka toizantsika kely ihany avy eo ilay ten'Andriamanitra raha ohatra ka misy azo hovakiana kely zany eo ambany anamarinana bebe kokoa izany. Ao amin'ny bokyny Jaona 5:1-telopolo ka hatramin'ny 7:70. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, satria ny teny dia tenin'Andriamanitra, tenin' Jesosy, teny masina avy any an-danitra ny teny dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany ny teny. Hoy ny teny hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivako toy izao hoe zanaky Abrahama sa zanaky ny devoly. 9:telopolo. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa, koa ho fantatrareo ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy hoe taranaky Abrahama izahay, fa tsy mba andevony olona hatrizay ela izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia andevony ota. Fa ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaky Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy, satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko. Izay efa hitako tamin'ny iray no lazaiko, ary ianareo kosa dia manao izay renareo tamin'ny rainareo. Dia hoy ireo hoe i Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanaky Abrahama ianareo dia ny asan'i Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo dia mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama, ianareo dia manao ny asany rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay, iray ihany ny rainay, dia Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no niaviko sy nakanesako aty. Fa izaho tsy tonga amin'ny fahefan'ny tenako, fa izy no naniraka ahy. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy afaka miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady ray nilainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy inoanareo. Iza minareo moa no ampiseho ahy ho nanota. Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainoanareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Amen. Ry havana, mazava be ny tenin'Andriamanitra eto. Raha ohatra ka amin'ny ara-panahy no enonao ahy, izaho mamaky ny tenin'Andriamanitra fotsiny ihany. Manambara sahady izany fa misy fifanoherany ireo olona izay miresaka amin'ny Jesosy eto. Mety ao anatin'ny manohatra ny Jesosy isika nefa ny tsy mahatsapa hoe manohatra ny Jesosy. Eto zany Jesosy izy mihitsy no niresaka amin'ireo jiosy izay nino azy. Izay tenin'Andriamanitra nino azy. Misy zany hoe mino an'Andriamanitra, mino an Jesosy nefa ny tsy mankatoa ny tiany Jesosy ambara. Ry havana, tonga dia tsy ho tafiditra lanitra isika. Tadidio tsara fa i Jesosy, izy ilay zanak'Andriamanitra, ary ny teny hoe izay sitrakao no atao fa tsy ny sitrako. Izay nataony tamin'Andriamanitra tamin'izy teo ambony hazo fijaliana. Izany hoe raha tsy manao sitrapon'Andriamanitra isika, fa ny sitrapontsika ihany dia ho very ihany isika. Ry havana, ho raisiko ny ten'Andriamanitra izay tia ny fanahy masina azavaina tsara eto izany. Ny tena nomeny izany dia ao amin'ny 9:40. Izay zany no henoko tamin'izy niteny izany. Fa noraisina novakiana avokoa zany ireo verset ireo satria tsy maintsy
afangaro mantsy ilay teny mba azahoana hoe inona moa no tokony hibebantsika ary koa ny tokony ho arahantsika izany. Hovakintsika ny 9:30 eo amin'ny bokyny Jaona 5 hoy ny ten'Andriamanitra hovakiko amin'ny anarany dia midina koa arak'izay tiany fanahy masina azavaina amintsika izany. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Hatreo zany. Mila zany tsika tena maharitra amin'ny tenin Jesosy, maharitra amin'ny tenin Jesosy. Manapaharetana ve ianao ny amin'ny teny izay ambaran Jesosy aminao. Satria ny tompo dia mampafantatra antsika izy amin'ny alalan'ny fanainy. Mampafantatra antsika izy zany hoe zao tokony ataontsika, zao no tokony arahantsika. Maharitra ve tsika amin'izany? Sa ny tiantsika atao ihany no ataontsika? Enoantsika ny teny dia mandalo fotsiny rehefa aveo fa tsy pratikentsika fiainantsika. Tsy ho mpianatry ny tompo mihitsy antsika raha ohatra ka hoe tsy mankatoa ny tenin Jesosy. 2:30 koa ho fantatrareo ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo. Amen. Ry havana, raha tsy maharitra amin'ny tenin'ny tompo isika dia tsy alala mihitsy ny fahamarinana. Io le teneniko hoe raha miain'olona foana zany isika fa tsy mamaky ny ten'Andriamanitra dia lasa manarak'olona, dia zavatra miseho amin'ny fiainantsika, lasa andevo ny ota isika. Satria voafatotra zavatra anankiray dia tsy libra mihitsy zany ao amin'ny Jesosy. Fa voafatotra na zavatra anankiray na hoe olona anankiray. Mila mitandrina mafy dia mafy isika satria indraindray marobe ny fampianaran-diso. Indraindray marobe ny olona very anefa veresa satria manaraka olona fa tsy manaraka an Jesosy. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Ho hitantsika tsara eo amin'ny 9:30 araka nambarako teo fa Jesosy irery ihany no afaka anafaka antsika fa tsy ny olombelona. Izy irery ihany no afaka anafaka antsika. Dia hoy ten'Andriamanitra ny 9:30 hoe ary ireo dia namaly azy hoe taranaki Abrahama izay fa tsy mba andevon'ny olona hatrizay ela izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Amen. Hitanareo zany. Eto zany dia manambara fa ireo jiosy ireo dia ny teny zany izy ireo hoe izay tsy andevon'ny olona. Ry havana, nefa no hitanao tsara ny ten'Andriamanitra aveo fa andevon'ny olona izy ireo. Fa tsy Andriamanitra mihitsy ny arahany, tsy Jesosy mihitsy no arahany, fa fombafomba no arahany izay mbola tazominy hatrany amin'ny andron'ny Abrahama. Io no naran'ireo jiosy izay niteny hoe nino an Jesosy. Dia zareo nefa miteny hoe taranaki Abrahama izay fa tsy mba andevon'ny olona hatrizay ela izay. Ry havana, i Abrahama dia mbola tazomin'izy ireo, fikirin'izy ireo ihany na dia efa maty ary mbola ataon'izy ireo hoe ohatrany hoe i Abrahama irery ihany no arahan'izy ireo. Fa tsy mety nino ani Jesosy izy ireo, hoe Jesosy izy ilay Andriamanitra mbola ambony noho i Abrahama. Ry havana, mety misy olona izay mpitondra fivavahana na koa olona arahinao na ao atokantranonao zany, amenao omenao plasy ambony noho i Andriamanitra na ambony noho i Jesosy. Ry havana, ho very ianao. Tsy maintsy Jesosy no arahintsika. Na dia eo ara ny mpampianatra ten'Andriamanitra, na eo ara ny hoe mpaminany, na hoe pasteur, na hoe bishop, na hoe vadinao io na zanakao io, tsy maintsy apres daholo reny fa Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Jesosy ny voalohany indrindra. Mila miaino ny fanain'Andriamanitra isika. Fa raha ohatra ka ny olona no enontsika teny dia tena hoe horaisitsika tahaka an'Andriamanitra hidirantsika any an-danitra, dia diso lalana tanteraka isika. Jesosy dia nanambara tamin'izy ireo hoe ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Hitanareo zany? Dia nampiany tompo an'ilay teny hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Ry havana, Jesosy irery ihany no afaka manafaka antsika. Izy irery ihany fa tsy ny olombelona akory. Tsisy lalana hafa ahafahantsika miditra any an-danitra afa-tsy Jesosy irery ihany. Tsisy mpanalalana hafa mihitsy mitondra ny vavaka antsika ho any an-danitra
afa-tsy Jesosy, afa-tsy Jesosy, satria izy no manambara eto, ambarany tsara mihitsy hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ry havana, tsy ny olombelona kory no otompoina, fa Jesosy no otompoina. Raha manompo olombelona isika dia lasa andevon'olombelona ihany. Ny olombelona dia ho faty. Jesosy dia efa velona ary izy ilay Andriamanitra ary velona mandrakizay. I Abrahama dia efa maty, nefa ny Abrahama tazomin'izy ireo hoe ray, marina faraintsika ampinoana i Abrahama, fa tsy tokony ho raisina intsony hoe iny no fikirina mafy ary mbola tompoina, na hoe mbola araina foana, na hoe ny fombafomba nataony Abrahama ihany no tazomina foana, fa tsy mino any Jesosy. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Eto Jesosy dia niteny hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny ten'Andriamanitra ny bokin'ny Timoty dia manambara mihitsy fa tsisy mpanalalana hafa afa-tsy Jesosy irery ihany. Ataovaka itsika iteny io. Bokin'ny Timoty dia manambara mihitsy ny amin'ny mpanalalana dia Jesosy irery ihany. Na miteny ara ny olona hoe eo koa ianona ny mpanalalana, na hoe ianona koa mpanalalana, olona efa maty ohatr'izao, tsy marina izany tompoko, tsy marina izany. Oka isika tsy hanova ny tenin'Andriamanitra. Oka isika andinika tsara ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona miteny aminao hoe izako, le olona zany miteny fa tsy hoe koa mama Felisy ampaminany, fa raha ohatra ka misy olona mpitondra fivavahana any amin'ny misy ianao ka miteny hoe mivavaka ianao dia izy no mitondra ny vavaka anao eny amin'ny Jesosy, zay vao akasitra an'Andriamanitra le vavaka. Ry havana, tena mpaminany sandoka izany, ary pasteur sandoka izany, ary mpanompon'Andriamanitra sandoka izany, fa tsy mpanompon'Andriamanitra izany. Tena lainga tanteraka izany. Tsisy olombelona hafa ahafahantsika miditra any an-danitra, tsy misy mihitsy olombelona ahafahantsika miditra any an-danitra. Tsisy na iza ahafahantsika miditra any an-danitra. Jesosy irery ihany no ahafahantsika miditra any an-danitra. Ny olombelona rehetra dia samy ho faty avokoa. Samy ho faty avokoa ny olombelona rehetra. Fa raha olombelona no miteny aminao hoe mila ianareo mivavaka dia entiko any amin'Andriamanitra mivavaka na any amin'ny Jesosy, dia efa tsy izy izay. Tena maka ny plasin'i Jesosy ary tena hoe blasfème. Tena hoe miteny ratsy na ran'Andriamanitra olona izay manao izany, ary tena ho very any amin'ny afo be. Eto amin'ny boky Timoty voalohany 2:5 dia manambara toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe ary iray Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Amen. Iray ihany no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Zany hoe iray ihany no mpanalalana afaka mitondra ny vavaka antsika ho any amin'Andriamanitra. Dia i Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Marina fa afaka isika hitondram-bavaka, ny mpiara-mivavaka, na ny mpiravavy eo amin'ny Tompo, na ny anadao amin'ny Tompo, na zanakara-panahy eran-tany. Ny Tompo iaino ny vavaka, raha tena vavaka marina tokoa. Fa tsy hoe koa hoe ny vavaka ataonao, ataon'ilay olona mitondra vavaka, no anafahany Tompo anao. Amen. Mila mitandrina isika. No hoe anafahany Tompo anao. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Tsy hoe koa hoe entin'ilay mpanompon'Andriamanitra ny vavaka anao any amin'ny Jesosy, dia hoe anafaka anao Jesosy, na dia hoe manota ianao. Ry havana, tsisy an'izany. Lainga izany raha misy miteny izany aminao. Jesosy dia mankala ota, ary isika tsiraray avy mila manatona an'Andriamanitra mba ho afahany Jesosy amin'ny fahotantsika. Jerevy tsara ny tenin'ny Tompo ato amin'ny bokin'ny Jaona, fa tena masika mihitsy ny teniny amin'ireo jiosy izay nino azy, nefa n'izy ireo tsy mankatoa an' Jesosy. Ny tenin'ny Tompo amin'izy ireo dia hoy ny Tompo tonga dia hitintsika ry amin'ny andininy fa 1:20. Hoy ny tenin'ny Tompo ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo dia manao ny asany irainareo. Hoy ireo taminy,
tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay, iray ihany ny rainay dia Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no niaviako sy nakanesako aty. Fa izaho tsy tonga amin'ny fahefan'ny tenako, fa izy no naniraka ahy. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy afaka miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo no lazainy, satria mpandainga izy sady rainy lainga. Amen. Ajanoko hatreo. Hitanareo zany, mafy be ny teny Jesosy eto. Tonga dia nambaran Jesosy zany tamin'izy ireo, fa ny rain'izy ireo dia devoly. Satria tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra izy ireo, hoe Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Fa ny mbola miteny ihany hoe i Abrahama ny rainay. Na dia rainy ary Abrahama dia tsy nino any Jesosy izy ireo. Ry havana, tsy nitenitsika hoe izako dia mpanompon'Andriamanitra, na hoe izako dia tian'i Jesosy, na hoe manaraka an' Jesosy, nefa ny vava fotsiny ihany izany. Kanefa isika tsy tena mipratike an'ilay hoe makatoa an' Jesosy, manaraka an' Jesosy, fa manaraka olona na hoe mametraka olombelona alohan'ny Jesosy Kristy Tompo. Ry havana, ho very ny olona izay manao izany. Eto zany Jesosy dia niteny mihitsy hoe amin'ny 4:4 hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo. Mafy be zany teny izany. Dia ho ihany koa ny tenin'ny Tompo hoe koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo no lazainy, satria mpandainga izy sady rainy lainga. Amen. Hitanareo zany, i Satana dia mpandainga sady rainy lainga. Raha vao mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny ambaran'olona anankiray, dia mitandrema ianao. Mitandrema ianao, mifoaza tompoko. Fa Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana, fa izay afafitsika no jinjaintsika. Izy lay masina, izy irery ihany lay lalana ahafahantsika miditra any an-danitra. Mila isika tena mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra, mila mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra isika, satria raha ohatra tsy mahalala tsika ny tenin'Andriamanitra dia ho very isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra 2:7, izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainonareo, satria tsy avy amin'Andriamanitra ianareo. Amen. Ry havana, rehefa tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra isika, dia toy ny olona tsy miaino ny tenin'Andriamanitra ihany. Toy ny olona tsy miaino ny tenin'Andriamanitra ihany. Manao ahoana ny toe-panahinao amin'izao raha sy fotoana izao? Ireo jiosy ireo dia niteny mihitsy ara hoe Jesosy manana demonia. Ry havana, tena manivahivan'Andriamanitra izany. Raha vakintsika ny amin'ny 2:20 toizantsika kely eo, dia midina kely ambanimbany eo tsika hoe, hoy teny Tompo vakiko amin'ny anarany hoe, dia namaly azy ny jiosy hoe tsy marina va ny filazanay, fa Samaritana ianao sady manana demonia. Fa hoy Jesosy hoe tsy manana demonia aho, fa mankalaza ny raiko. Nefa kosa ianareo dia manala baraka ahy. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady sy mitsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba ahita fahafatesana mandrakizay. Amen. Najanoko hatreo. Ry havana, raha ohatra mitandrina ny tenin'ny Tompo isika, dia tsy ahita fahafatesana mandrakizay. Fa raha ohatra isika manao tahaka an'ireo jiosy nino an Jesosy ireo, nefa tsy mankatoa azy, fa manivaiva azy, fa matoky olona, izy ireo dia nasa mihitsy ny teny hoe Jesosy manana demonia. Fa eo amin'izareo zany Abrahama no tena hoe masina tanteraka. Ry havana, misy olona manamasina olombelona ety ambonin'ny tany noho i Jesosy any an-danitra. Mibeba tompoko, mibeba tompoko, sao sanatrika afo be no hiafaranao. Ry havana, oka isika tsy hitoky amin'ny olombelona. Any amin'ny bokin'i Jeremia 7:15 dia manambara izany mihitsy. Oka ny Tompo Andriamanitra mahery no hotokintsika, oka izy irery ihany no ametrahantsika ny fiainantsika. Aza matoky olombelona,
marina fa eo ny olona mampianatra ten'Andriamanitra anao fa amarino amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra fa rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety ambony tany tsisy olona mihitsy eo akaikinao hoe afaka hiaro anao. Tsy ilay olana nambaranao ten'Andriamanitra no eo akaikinao fa ianao sy ny tompo no ifanatrika eo. Ka inona no ambaranao raha ohatra tsy nitoko tamin'i Jesosy ianao fa nitoko tamin'ny olombelona? Ry havana, hivavaka isika, hivavaka ho anao aho. Raha ohatra maniry ianao tena hoe hiova dia ny tompony ampahery anao, anome hero anao izy mba tena hoe hijoroanao amin'ny fiainanao avy. Mivavah tompo mibeba mangataha amin'i Jesosy mba ampaherezany anao ary koa anovany anao raha tena tianao ny hiova. Hivavaka isika tompoko. Jesosy eo misaotrany amin'ny teny mamy izay nomenao anay teto anio Jesosy. Misaotra tompony amin'ireo zanakao eran-tany Jesosy izay miaino izao fampaherezana izao. Jesosy eo, amboary ny tsiraray avy Jesosy eo izay manantona anao mitady anao. Tompo, enoy ny fibebahany tsiraray avy izay mangataka famindram-po aminao Tompo, satria raha natsapa izy ireo Jesosy eo fa nanaraka olona fa tsy nanaraka anao Jesosy dia oky ianao Tompo amindra-fo aminy, mamela azy Tompo satria maro Jesosy ny anatin'ny tsy fahalalana. Maro zanakao very Jesosy eo mizotra any amin'ny lalana lehibe ho any amin'ny afobe Jesosy satria Tompo manaraka olona tsy mahafantatra Tompo ny fahamarinana. Vonjeo Jesosy ny fanany zanakao Jesosy izay mitady anao, mamindra fo Jesosy, mamindra fo Jesosy eo. Amboary izy ireo fanahy masina oky ianao hiditra antsehatra anatin'ny tsiraray avy, anavao ny tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy eo satria mendrika miamboninahitra anao, ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Misaotra tompony amin'ny teny izay nomenao, misaotra tompony amin'ny fotoana izay nomenao Jesosy nafany ananao izany ary nafany koa zanakao ny aino Jesosy eo. Misaotra Tompo, ianao rery ihany ho deraina, ianao rery ihany ho mpanalalana, ianao rery ihany ho andrandraina, ianao rery ihany tompony ho avy, ianao rery ihany Jesosy no hafanay miditra any an-danitra ka voninahitra ho anao rery ihany Jesosy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra ray malala ho. Aleluia, aleluia, amen. Veloma tompoko, tahiny Jesosy daholo.